Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana farany teo moa taorian'ny fangatahana fametraha-pialan'ny ny filoham-pirenena amin'izao fotoana Andriamatoa Rajonary Mampianina ny dina ho an'ny fandraisan'andraikitra na ilay antsointsika hoe Pacte de Responsablite ao anatin'ny fanatanterahana izany dia fantatra fa isin'ny fifanantonana eo amin'ny filoham-pirenena sy ireo solombavambahoaka. Raha ny fandalam-potoana napetraka amin'ny folakandro teo tamin'ny 2 ora no faritana nanaovana ny jinika eo amin'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena tsy totosana efa izany ary mbola ao anatin'ny fandaminana ny fanatanterahana ny fionana ny rotonta. Anisan'ny mbola tsy fanarahana ny momba ny isan'ny solombavambahoaka natrika amin'ny fionana raha mitaky ny fanatrehan'ny solombavambahoaka rehetra avy amin'ny fiandidinan'ny repoblika. Takian'ny solombavambahoaka kosa ny anatanterahana ny fionana amin'ny toerana tsy mendany ary ho solotenan'ny député no anatrika amin'ny fionana. Izany hoe tsy solombavambahoaka rehetra kosa délégation no miaona amin'ny andriamatoa filoha ny toerana aloha mbola tsy voafaritra hatramin'izao. Ny pacte de responsabilité rehefa avoaka zany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no tombontsi eo ambonin'ny firenena dia eroso amin'izany daholo ireo rehetra zay voakasika aniny raharaha iny dia averiny fameroso amin'izany. Ka misy fandinihana mikasika an'io mazava ho azy manana torohevitra fa io moa resaka fampiaonana io dia mifandraisan'andraikitra amin'ny hevitra izay andany sy ny kilany. Raha ny fantatra dia raha hampiso no mety anatanterahana indray ny fionana amin'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena, fionana izay hamaritana ny dina ho an'ny fandraisan'andraikitra araka ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.